misaotranao jeso malalo tratrizao fotona mamizao ianaranay antongotrao izahay izay mpianatrao koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsaka amponaya koa mitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irate niavy aminao itoetrabetsaka amponaya irate niavy aminao itoetrabetsaka amponaya. Faly miarabantsika tsirairay avy indray tonga eto amin'ny lesona ho an'ny tanora sokiny isika ety am-piandohana dia mirary soa nareo sahady izay mpanaraka tsy tapaka ny ten'Andriamanitra eto ny rariana indrindra dia tsy ho verimaina zany fa mahita ny zavatra rehetra Andriamanitra eny fa dia niezaka ataony tsirairay aza dia izany ny rariana hatrany dia vavavahany tokoa ianao amin'ny tsy manompo azy. Aloha indirantsika ny amin'ny lesona ny dia vavaka isika. Ray Tompoandriamanitra io mbola velom-pisaorana anao izahay noho ny amin'ny fotoana izay omenao anay anio ankehitriny. Misaotra anao ihany koa izay mbola manome sakafom-panao anay sy fahalalana mahakasika ny fahamarinana avy aminao. Dia entanao hatrany izahay mba hazoto andikan'izany ary tsy ho variana amin'ny zavatra ny tany. Amin'ny anaran'i Jesosy, amen. Lohatenin'ny lesonantsika androany dia manao hoe fampanantenana ho an'ny enjehina. Maro no mifantika, maro ny olona izay tia mpifantoka amin'ny fanenjehana rehetra tamin'ny lasa sy ny hoavy ary tena manadino fa ny ivon'ny fitantarana, ny fanoherana lehibe dia tsy isa fa ny zanak'olona izay anara-maso ny faharavan'ny fanjakany rehetra eto tany. Nifantoka tamin'i Daniela toko 7 isika izay mihoatra noho ny faminaniana fotsiny, fampanantenana mihitsy ary izany. Ny famaranana lehibe an'ity toko ity dia ho tanteraka rehefa iray hina eo ambanin'ny fitondran'i Kristy ny firenena sy ny fiteny rehetra. Amin'izay fotoana izay dia hizara ny valosoan'ny fandresena amin'ny olona izy, manao hoe ary ny fanjakana sy ny fanapahana ozy izy ary ny fahalehibiazan'ny fanjakana eny ambany lanitra rehetra dia omena ny olona dia ny olo-masiny avo indrindra. Ny fanjakana dia fanjakana mandrakizay ary ny fanapahana rehetra dia hanompo azy sy hanaraka azy. Fanomezana malala-tanana sarobe tokoa izany na manjavozavo toy inona aza ny toetra, na manao ahoana ny tsirarany sy ny habibiana ny fanenjehana. Ireo izay mijoro miaraka amin'ny Jesosy dia afaka miandrandra ny zaran'ny fandreseny. Miparitaka manerana ny testamenta vaovao ny fampanantenana mampahery mitovy amin'izany. Tao amin'ny taratasy ho an'ny Romana ny Paoly dia nanome toky atsika fa misy zavatra tsy azon'ny mpanenjika raisina na oviana na oviana amin'ireo niharam-boina. Fa hoy izy manao hoe raha Andriamanitra momba antsika, iza no hatohitra antsika? Ny fitiavan'i Kristy fahoriana va? Sa fanenjehana, sa mosara, sa fitanjana, sa loza, sa sabatra? Matoky hozy izy fa na fahafatesana, na fiainana, na anjely, na fanapana, na fahefana, na zavatra ankehitriny, na zavatra ho avy, na ambony, na lalina, na inona, ary rehetra dia tsy hasaraka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'ny Kristy Jesosy Tompontsika. Tsy misy ninona na dia ny fahafatesana aza afaka manala amin'ny fitiavan'Andriamanitra ampino mahatoky ary tsy azo atao fotsiny izany. Tao amin'ireo asambarana ireo mpanaraty an'i Jesosy sy nenjehana dia nahazo fitahiana roa farany niaraka tamin'ny fampahirezana nataony. Hoy izy hoe sambatra izay enjehina noho ny fahamarinana fa azo ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjehana raha sina an'izay teny ratsy itenena lainga anareo noho ny amiko. Mifalisy miravoravoa
fa lehibe ny valisoanareo ananyanitra. Fa toy izany koa na nenjehana amin'ny mpaminany izay talohanareo, na dia nampanantena aza i Jesosy fa ahazo valisoa koa ny hafa, ny andro valisoa nampanantena iny fa lehibe dia ny valisoa an'izay enjehana. Ao amin'ny apokalipsy Jaona dia nampanantena ihany koa fa ny mpino rehetra izay hiara-ny fanenjehana mitovy amin'ny aretan'i Jesosy dia hanana fifandraisana akaiky amin'ilay mpamonjy hazavany an-danitra. Ny fiarahana akaiky amin'i Jesosy ny valisoa faratampony. Inona ary ny voninahitra azo ambony kokoa azontsika ho an'ireo eo amin'izao tontolo izao dia ara-dalàna ny hamonoana ny fanantenana ny fahoriana. Fa ho an'ny kristianina kosa izany dia manatanjaka azy fotsiny. Hoy izy Paoly isika koa dia mirehareha amin'ny fahoriana satria fantatsika fa ny fahoriana mahatonga faharetana, ary ny faharetana dia toetra, ary ny toetra mampanahy dia fanantenana. Na dia afaka maka fananana sy aina aza ny mpampahory dia nampanantena ny tenin'Andriamanitra, fa tsy afaka indray fitiavana na fifaliana na fanantenana mihitsy izy ireo. Tsy afaka mampiena misy ny valisoa antsika izay any an-danitra ihany koa. Ny fahavaloka dia mety misedra zavatra sarotra ianao ankehitriny fa raiso ho fifaliana, raiso ho fanantenana, raiso ho fandresena amin'ny Kristy izany, satria ho Tompo izay manaraka ao izay dia tsy maintsy mandeha tahaka an'izay nandehanako ihany koa. Amen. Vavakisika irainay tsara indrezan-danitra ao mbola misaotra anao izahay noho ny amin'ny teny izay nomenao anay io. Misaotra Tompo izay mamelombelona amin'ny fonay mandrakariva ary koa mitondra anay amin'ny lalana tsara. Amboaro mandrakariva ny fonay hatanjaka, ny saina ihany koa hifantoka sy hatanjaka tahaka ny miaramila tsara avy aminao. Anaran'i Jesosy. Amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.